Fanankalazana ny farany herinandro teo kosa ny 10 taona nampitandrina ny pasteur Olivier Ranaivo Niaina mpitandrina eo anivon'ny FJKM Andravoangy fivavahana ny akon'izay. Fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandrina sy ny fitandremana izay entiny. Feno 10 taona tokoa izao ny fiaraha-miasa teo amin'ny fiangonana FJKM Andravoangy fivavahana sy ny mpitandrina Ranaivo Niaina Olivier. Mandritra ity taona 14 ity no anatanterahana izany fankalazana izany ka ny sabotsy 7 jona sy ny alahady 8 jona teo no ivon'ny fankalazana. Ny sabotsy dia fotoam-pivavahana no tarihan'ny fobe FJKM sy ny synode aparitany Avaradrano. Ireo solotena avy amin'ny firalahin'ny mpitandrina no nitarika ny fanompo-pivavahana. Ny tonean'ny departementan'ny fiangonana avy amin'ny fobe FJKM, ny mpitandrina Radimiason Jona kosa no nitoro ny tenin'Andriamanitra. Ny teny fanevan'izao fankalazana izao moa dia nalaina tao amin'ny bokyny Genesis toko 2:7 ka ny andininy 7:30 manao hoe ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Rososina ity fankalazana ity satria feno 20 taona amin'ity taona ity ihany koa ny nahampitandrina ny pastera Ranaivo Niaina Olivier mianakavy satria tamin'ny taona 720 sy 709 izy ireo no nivoaka voalohany ny toeram-panomanana mpitandrina. Saika efa nalovan'izy ireo avokoa ny toeram-panomanana mpitandrina eo anivon'ny FJKM dia ny kolejy teolojika izany sy ny faculté de théologie. Tsy navelan'ny fiangonana FJKM Andravoangy fivavahana andalo foana izany fotoan-dehibe izany koa dia nanolotra vola mitetina 20 tapitrisa ariary izy ireo mba ho fankasitrahana sy ho fampirisihana ny mpitandrina mianakavy. Isan'ny nandray anjara tamin'ny fanafahanana ny fotoam-pivavahana ireo antoko-pihira avy ao amin'ny fitandremana Andravoangy fivavahana.